tongava mamangany tanana misy anay tongava za misalasala hoa tongava manaraka ny arabe zay mitondra makany On va commencer par la meilleure marqueuse du championnat. We start by the best player that has marked a lot of marks. The best scorers. Il s'agit de Kouyaté Kani, Côte d'Ivoire, numéro 10. 125 points. Number 10 from Ivory Coast, 125 points. Kouyaté Kani. Monsieur Mejo. Larina Fafulu, Côte d'Ivoire. Nafat bola 10 ambropolo amzato. 10 ambropolo amzato ny bola natafiti Kouyaté Kani. Nandita ny rô lalao natao tanaty fananana ity. Ny andriamatoa filohan'ny komisiona ny fifananana anolotra izany amboara zany ho an'ny ramatokely Kouyaté Kani larina fafolo Côte d'Ivoire. Betsaka ny zany 10 ambropolo amzato zany jeu Bruno Razafina koa tao anatin'ny 10 andro raha zaraina zany dia nafaty folofolo isan'andro zany izy. Larina manaka ambin'ny folo Mali Diawara Djene nahazo le bon roa amby fitopolo. Ny mpilalao maliana larina fafily Diawara Djene tsy misy larina fahenina ambin'ny folo vavy mbola nsotomona tany ambadika tany amin'ny tribune tany ambadika tany mihitsy ramatokely Diawara Djene Diawara izy no nandramby ny bola tsy maty atifitry ny namana na atifitry ny adversaire na ny rebond izany. Roa amby fitopolo ny rebond azo ny tao anatin'ny 10 andro Bruno Razafina koto. Ary dia mitomany foana ny tovovavy resy mitomany mahazokopo mitomany. Andriamatoa filohan'ny fédération malagasy ny basketball Jean-Michel Ramarson no manitra zany. Priska nazo Malagasy natafitra 3 points roapolo. Any kapitaine malagasy no natafitra bola be indrindra eo amin'ny fahazahoana ny tifitrany amin'ny 3 points. Madagascar. Et maintenant, la meilleure joueuse du championnat. Le Sénégal, numéro 5, Aya Traoré. Ramatokely Traoré. Aya Traoré, ny secrétaire général ny FIBA Andriamatoa Alphonse Bile no anolotra ny amboarany zany mpilalao mendrika tato anatin'ny tikanina ity dengeza zany amboara izany. Izy zany no mpilalao mendrika manana ray no Madagascar. La révélation du championnat. Nous allons donc attribuer pour la première fois à une joueuse la révélation du championnat. Révélation Ce sera remis par M. Condé. Révélation championnat amin'ny tournoi ity dia sambany eto teto Madagasikara no atolotra voalohany. Sambany no atolotra izany hoe révélation championnat zany. M. Condé teto no nahitana azy zany. Il s'agit de la numéro 8, Larina Fahavalo, Madagascar. Révélation basketball aqui Africa. Isso no révélation. Tao anatin'ny reka. Révélation my wetla. Number 8. Tina Fuzi.
Sabo mony loka sambany zao vao atolotra zany hoe révélation zany amin'ny championnat d'Afrique toy izao dia tsika malagasy no satatra izany tompolazy tovovavy mahoanina mendrika ny tovovavy mendrika ny fietsika naseho any Mahoana tao anatin'izay foloandro zay aloha Bruno Razafinakoto a. Les 5 meilleures joueuses du championnat d'Afrique de l'Afro-Basket. Les 5 meilleures joueuses. io natao dia io zany karazana ekipa tipa ny Afrique. Now we know the 5 best players of this. Il n'y a pas de trophée, mais elles sont dans l'histoire. Misy moa staff technique comme ça technique. La meneuse numéro 7 du Sénégal, Dieng Fatou. Io zany le resaka sosika teo aloha zany amin'ny olona kely indrindra dia Dieng Sénégal no Dieng Fatou no meneuse lany technicienne ao anatin'ny ekipa tipa ny continent africain. Elie natao Mayavy. Elie Forward. Traoré Aya, Sénégal, numéro 5. Number 7 from Senegal, Aya Traoré. Sénégal, Aya Traoré. Mauricio Nascelia, Angola, numéro 13. Second forward, Mauricio Nascelia. Mauricio any Angola. Number 13. Larana fahatelobe folo ny Angola. Tafiditra ao anatin'ny 10 tsara indrindra. Koulibaly Nakoumali, Mali, numéro 10. Ny larana fahafolo Mali Koulibaly. Number 10. Et deuxième centre, Diop Aminata, Sénégal, numéro 14. Second people from Senegal again. Aminata, numéro 14, Sénégal. Nous allons demander Reo no dimy à M. Abel, mandrafitra président de la raha atao zany ekipa ny Afrika amin'izao tsika mitelo zao natao Mayavy dia izy dimy miravavy reo il y a zany 2 coupes de fair play. no voatana ny technicienne fa dimy metrika indrindra. meneza leo fa tsy katritsika ihany manao le diaingy manao le Fatou Diaingy tandritran'izay fotoana izay dia mahitatra ao anatin'ny fair play. Équipe pour l'encouragement. Amboarany fampahirezana dia natolotra ho an'ny ekipa maorisianina ny ambassadeur Nevalas. For encouragement is gone to Mauritius. Ensuite, nous allons demander au représentant de FIBA Monde, M. Lubo, Sultanani FIBA Monde. Ny championnat FIBA Monde inay no manolotra ny amboara manaraka. de donner la coupe du fair play Fair pour play. le mérite Madagascar. Lasan'ny Madagasikara koa zany ny amboarany fair play. Any malagasy ny amboarany fair play. Bakany daholy izy 12 miravavy. Raika mifolo satria tiry mbola tsy ao. Afrika Rematou ni professeur Alain Ekra. Ny filohany tete Zabita Andy Rajoel. No manolotra ty amboara continental ity ho an'ny Sénégal. Zava-dehibe zany ho an'ny firenena malagasy.